Zandreny manoloana izay indrindra dia manome hafatra ny avy eo amin'ny fédération malagasy nyity taranja ity fa dia tsy maintsy mahazo alalana avy amin'ny fédération izay ny fikarakarana ireny fifananana ireny manazava indrindra sy manome ny antony izay fasarotana izay ary fasarotam-pian'izy ireo ka tena marina koa amin'izay fikarakarana fifananana izay ny filohan'ny fédération Andriamatoa Marcel Rakotomalala. Dia ny spectateur raha amin'ireny match-œuvre ireny zany dia tsy voafian'ny mpikarakara ka noho izay dia tsy maintsy mandray fepetra ny fédération satria ny fédération ihany no voasazy raha misy ny fitsakan-javatra amin'ireny ireny zany amin'ireny lalao ireny zany ka eto aloha zany dia efa miteny hoe zay lalao zany na match-œuvre tsy mahazo autorisation avy aty amin'ny fédération dia tsy azo atao mihitsy ary isy fotoana zany hidina hiaraka amin'ny misy ny fédération hijery ny fotony eny raha mbola misy manao izany lalao zany tsy ara-dalàna zany maha-ara-dalàna azy moa dia tiako lazaina hoe tokony ampiasa ny licence ara-dalàna ny ratsa makaiky an'ny fédération zany ireny club sy ny tompon'andraikitra manao an'ireny match-œuvre ireny mba ho assuré ara-dalàna ny lalao izay ataony ary koa arbitre tena arbitre ao anatin'ny corps arbitral malagasy zany satria ny zavatra tsy fantatry ny olona dia ny raha misy zavatra mitsanga eny ambony terrain dia ny arbitre ny premier responsable amin'izay zavatra miseho eny avy eo dia zay vao ny tompon'andraikitra faharoa ny mpikarakara ny ilay lalao zany dia avy eo koa dia ny tompon'andraikitra n'ilay kianja izay anaovana ny lalao no zany misy responsabilité be da be eo zany ary ny fepetra ho raisin'ny fédération moa zany dia hoe tsy maintsy mahazo copie avy aty amin'ny fédération ilay tompona kianja zay vao afaka manome an'le kianja akoatran'izay ohatran'izay koa ny arbitre zany dia tsy maintsy mahazo copie an'ilay autorisation nandalo tamin'ny ratsy mangaiky an'ny fédération zany sy ny atraty amin'ny fédération mihitsy